La musique malgache n'a pas de secret pour lui. Les instruments traditionnels, encore moins. Penzagas a dédié 40 ans de sa vie à faire des recherches pour améliorer les instruments malgaches. Leader du groupe de musique et de danse traditionnelle Penzagas, il est également celui qui a créé tous les instruments que le groupe utilise. Penzagas est un membre de l'Académie malgache. Ses recherches portent essentiellement sur la musique malgache et plus particulièrement les instruments traditionnels malgaches. La volonté d'améliorer ces instruments l'a amené à apporter des modifications plus importantes. Ny antony namin'ny safidianako ilay siham-pikarohana dia tamin'ny voalohany indrindra nanaitra tany amin'ny za 20 taona latsaka tany ho any zany dia nitendry valiha. Dia nianatra hitendry valiha dia jereko mipipika foana ilay tohany tsy afa-po mihitsy aho zany amin'ny lafiny rehetrarehetra. Dia teo aloha hijery hevitra hanamboatra, hianatra aloha dia hianatra hanamboatra. Dia tamin'izay no nanombohako zany. Dia noho ny fitiavako ny zava-maneno malagasy rehetrarehetra dia nitendreko daholo. Dia eo nahitako hoe misy fanatsarana isan-karazany tokony atao isaky ny misy zavatra anankiray tendreko na ianarako. Au cours de ces 40 dernières années, Penzagas a eu l'occasion de mettre au point plusieurs instruments. Ses créations ont fait l'objet de présentations au sein même de l'Académie malgache. Ces instruments sont le fruit de plusieurs années de recherche. Il a pu voyager et faire découvrir son œuvre à travers le monde. Nianatra nanamboatra sodina, mitsoka sodina dia ny ankabeazan'ny sodina izay amidy eny an-tsena tompoko dia somary tsy marina, le fipetraka le lavaka sy ny habean'ny lavaka. Dia rehefa tsofina izy dia somary mivalana. Dia nitady hevitra koa dia nanamboatra. Dia nanamboatra sodina dia natyaty ariana moa navita hatramin'ny hoe sodina kromatika. Dia ao ny lokanga tandroy moa zany na lokanga bara ny filaza azy dia nitadiavako hevitra ihany koa famoronana hanatsarana azy ao ny efa voalaza teo ny sodina, ny kabosy nentim-paharazana, ny aponga lahy izay nahazahoana feo tsy mifanalavitra amin'ny cairone amin'izao fotoana izao malaza mihitsy io cairone io ohatra amin'ny feona caisse claire, ohatra amin'ny feona batterie. Fa mbola nisy fanampiny iray ao anatin'le feo hitako ao anatin'le aponga-lahy io. Ao ny instrument izay noforoniko mihitsy tsy afa-po dia namorona instrument chromatique mihitsy 5 octave izay atao hoe mahasolo ny clavier sy ny piano nefa dia valiha, ohatran'ny valiha rehetra. Le anankiray farany moa ary vao tamin'ny lakamisy teo no nanaovana famelabelarana atao amin'ny Akademia malagasy satria mbola nahita hevitra hitondrana hanatsarana an'ilay zava-maneno dia vao nanao famelabelarana tamin'ny lakamisy teo. Fa vahiny azara itody fatsy kirity momba foty enadala. Araka ny volazako teo moa dia ampiasainay amin'ny mozika vakidrazana izay hoentina mitety vao avy nanao ny festival de Montoire, Montignac sy ny karazany tany Eropa, tany Frantsa. Izay zao tamin'ny volana juillet sy ho farany teo nitondrana andreo zava-maneno nanamboatra misy tany nanao karazana fampisehoana na fanamboarana zava-maneno nandritra ny festival ary nahazo fankasitrahana manokana mihitsy. L'innovation ne connaît pas de limite. Penzagas veut mettre la culture malgache en valeur à travers sa musique. Quasiment autodidacte dans son art, il compte continuer ses recherches afin de rendre à la musique traditionnelle malgache ses lettres de noblesse. Sy ny sisa mandeha foana ohatrohatr'izay zao.